Ny tokony ho fantatra momba an' Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika dia tokony halala bebe kokoa tsika an' Jesosy Kristy satria izy niavian'ny kristianisma. Inona ary ny tokony ho fantatritsika momba an' Jesosy? Ka manasa anao hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Fahameravatsika rehetra tompoka tonga soa anatin'ity vidéo ity dia manona ny fiadanan'ny tompo antsika tsiraray avy. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao mba hisabonina amin'ny page mba ahafahanao mahita vidéo maro tahaka izao. Ka manasa anao hanaraka hatramin'ny farany inona ny tokony ho fantatritsika momba an' Jesosy. Nanome fiainana ho anao izy noho ny fitiavany anao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokony mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Izao na toko 7:4 voavela heloka isika noho ny amin'i Jesosy. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa ny hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy. Romana toko 7:7-20 sy ny 4:20 navotany tamin'ny fahotana isika. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Romana toko 5:9 navotany tamin'ny rano izy. Nefa n'izy dia voalefiny noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana azo antsika no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no fanasitranana azy. Isaia 7:20 noho Jesosy nandray famonjena isika. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona azahoantsika famonjena. Asan'ny apôstôly toko 4:12 ho avy tsy ho ela Jesosy. Arimbo avy faingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Apokalipsy toko 7:20 manomana toerana ao antsika Jesosy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray akanareo ho any aminy. Ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Haleluya. Izao na toko 4:2 sy ny 3 hiaraka amin'i Jesosy mandrakizay tsika indray androany. Ary izao teny fikasana izao izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izao na voalohany toko 2:20 sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Apokalipsy toko 2:4 sambatra isika manana an Jesosy. Mino fa nafatatra bebe kokoa momba an Jesosy ianao mivavakantsika tokoa. Sotranao izay Andriamanitra ny amin'ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy noho ny fitiavanao anay dia nomenao ny zanakao satria tsy tianao ho very izahay. Sotra fa maty noho ny fahotanay ianao teo amin'ny hazo fijaliana ary nandatsaka ny ranao mba ho fanadiovana ny helokay. Ary raha maty ianao dia nitsangana tamin'ny maty ary any an-danitra ianao amin'izao fotoana izao eo ankavanany iray mivavaka amin'ny fonao anay ary manamboatra fitoerana ho anay. Dia ampio izahay tsy ho variana fa nadio ny akanjonay mba hananay fahefana amin'ilay azonay na mba hahafahanay hidiranay amin'ny vavahady ao an-tanàna indray androany. Dia misaotra Jesosy fa manomana fitoerana ho anay anao ny voninahitra sy ny dera. Amen. Mino fa nafinaritra anao ny vidéo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike, micommente, mipartage dia manome fotoana antsika amin'ny helin'ito izao indray. Hello mato.